sy andriana toisany tompon'andraikitra ao amin'ny birao national ny Mapary. Ovidy tao ary eo ihany koa chef-lieu de province Mapary. Eo ihany koa ireo vahiny manakaja lehibe n'antoko politika izay namaly ny fanasana etony. Anatin'izany moa ny lehibe n'antoko amin'ny Armada, eo ihany koa ireo solotenany. Ary indrindra ianareo candidat raisinay amparitreteny ary ihany koa ny mandray manolotra fanambarana etony ho an'ny ebe sy ny maro ary koa ho anareo mpanao gazety indrindra amin'ny fizotrany zany ary fanambarana lehibe zay ataony vondrona antoko Mapary Androany. Ka toy izao zany fanambarana zany mba ho ampazava ny sainy tsirairay avy. Voapirofo tamin'iny fifidianana kominalina farany teo iny fa vondrona politika lehibe eto amin'ny firenena ny Mapary. Porofon'izany reny vohim-paritany efatra: Tomasina, Majanga, Antsiranana, Fianarantsoa no nametraka fitokisana tamin'ny Mapary. Azadino fa ireo reny vohim-paritany ireo no kitro ifaran'ny fampandrosoana isaparitra na ilay antsoina hoe pôle de croissance. Aoka tsy ho adino fa ankoatrany ben'ny tanàna dia mifidy ihany koa isika mpanolotsaina izay antsoina hoe rafitra mpanapa-kevitra na organe délibérant. Tsy misy asa azony atao ben'ny tanàna atao raha tsy akatoavin'ny filan-kevitra ny kominaly. Tsy azo divirana noho izany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanolotsaina ny tanàna lany amin'ny anaran'ny Mapary. Anana anjara andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny Mapary satria ireo olom-boafidiny eny amin'ny komina no anapa-kevitra amin'ny asa fampandrosoana ifotony. Ny valim-pifidianana kominaly aminay dia manamafy ny fitokisana napetraky ny vahoaka taminay tamin'ny fifidianana ny filoham-pirenena sy ny solombava-bahoaka. Amin'ny Mapary zany dia ny vahoaka mpifidy no manery ny Mapary izay vondrona politika manana solombava-bahoaka maro anisa indrindra ao amin'ny antenimieram-pirenena ary izao ndray hitondra ny komina kitro ifaran'ny fampandrosoana isaparitra hiasa ao fampandrosoana ifotony izay miantsika mivantana amin'ny andavanandro ny ponina. Tsy ho vita nefa zany raha mbola mitohy izao tsy fahamarina toerana ara-politika izao. Koa mipetraka ny fanontaniana, ahoana marina ny hevitro fitondrana io amin'izany tsy fitombenana ara-politika izany? Io ve vonona hiatrika ny Mapary ho tombotsoan'ny vahoaka? Manery antsika hibanjina ny ho avy ny vahoaka tamin'ny alàna ny safidy izay nataony. Efa nambaranay tamin'ny fanambarana farany nataonay mialohan'ny fifidianana fa vonona ny Mapary amin'ny fitadiavana ny vahaolana ametrahana ny fahamarina toerana ara-politika eto amin'ny firenena. Anisan'izany eny amin'ny fametrahana ny convention de stabilité. Koa mikasika ireo osoka sy lesoka tamin'ny fifidianana dia efa misy ireo fitoriana napetraka ho fiarovana ny safidin'ny vahoaka. Koa miantso anao ny fitsarana misana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana zahay mba tena hijoro ka hitsara araka ny lalàna ny rariny sy ny hitsiny
mba tsy hisiny korotana na lonilony amotika ny fiarahamonina eny ifotony. Koa manao antso izahay zany arak'izany fanambarana izany ho an'ireo tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny fitsarana adiny asa, fa tompona andraikitra ianareo amin'izay misy ho filonilony na ho fanimbana ny filaminana any ifotony. Antananarivo fa 4 Aogositra 5 sy 4 arivo ho an'ny barao nasionaly ny mpandrindra nasionaly.